Faly miaraba antsika mpiara-mianatra rehetra indray amin'izao sabata izao. Iaraka handinika ny lesona sekoly sabata lesona faefatra izay nampitondraina ny lohateny hoe ny anjara asan'ny Baiboly. Manona mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao ary irina mba hitondra fitahinao antsika izao fiarahana mianatra ny lesona izao. Miaraba nareo marabavy indray tafahoana somatsara amin'ity sabata ity. Toy ny mahazatra dia atombotsika mivavaka izany. Lasantsika rehetra ary mba ampirahiny fotsika amin'ny alalan'ny vavaka. Iara ivavaka isika. Tompo Andriamanitra renay eo, dera sy misaotra sy mankalaza ny anaranao izay fa mbola nataonao velonaina somatsara, trapananarana ka mbola afaka manao an'izao fotoana izao indray izay anaranay ny teninao. Mangataka ny famelan-keloko izay Andriamanitra, mangataka famindrapo noho ny tsy famendrehanay ary mangataka ihany koa ny fanahinao masina hanazava ny sainay mba hatakaranay ny fahamarinana rehetra izay tianao ambara aminay indray anio. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, nanahoana ny tontolon'ny herinandro? Azakazaka, rotoroto, mety nisy nandalo zavatsarotra, kanefa dia isaorana mandrakariva Andriamanitra fa noho ny famindram-pony dia omeny antsika izao fotoana izao mba ahafahantsika mahazo hery indray amin'ny alalan'ny teniny. Misy andininy natao tadiana izay azo lazaina sahady fa fintina famotinana zary fampiresantsika eto manasa indray mba atao izay andinina atao tadiana izay. Tsy anjerintsika dia ao amin'ny Hebreo toko faefatra andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lera, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonina sy ny tsoka, ary mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina fo. Mahafinaritra ny andinin-tsoratra masina izany izay milaza amintsika sahady fa ity Baiboly ampielatanantsika iarahantsika mianatra ity dia sady velona no mahery. Ary ny tena zava-dehibe dia izao izy mahay mamantatra ny ao anatin'ny fisainany fo ary manakambara amin'ny tsirairay avy. Ny Baiboly no iarahantsika malala fa anisan'ny boky tranainy. Boky anisan'ny betsaka natonta indrindra amin'ny fitenim-pirenena maro. Betsaka ny olona no efa namony ainy amin'ny fitiavana n'ity Baiboly ity. Teto amin'ny firenentsika izao dia efa betsaka ireo lasa martiora mihitsy azy, tahaka ny Rasalama. Betsaka maro izy ireo, betsaka nahita soa tamin'izy ity kanefa dia izay no dinantsika androany hoe ny anjara asan'ny Baiboly. Hozaraintsika roa ny dinga fanaovana eto izy mirahavavy. Manasa antsika rehetra mba hanaraka an'izany. Ny voalohany ny Baiboly. Ahoana ity Baiboly ity? Inona ny Baiboly? Dia ny faharoa, inona ny soa azo omen'ny Baiboly ho anao? Izay no dinantsika. Ny voalohany zany dia hoe ny Baiboly. Hozaraintsika telo no anatin'izay hoe ny inona ny Baiboly izay. Voalohany dia le hoe ny Baiboly dia fitaovam-piadiana maivaka indrindra kanefa be fahavalo. Dia ny faharoa ho resantsika eo ihany koa, ny Baiboly dia manana fahefana amin'ny fiainana tsirairay avy. Ahoana no fomba famakiana azy, inona zavatra diso tokony ialana amin'izay zavatra izay. Ary ny fahatelo farany dia ho resantsika hoe ny Baiboly dia bokina fahamarinana anankiray. Eritrereto hoe izay efa nataon'ny ten'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, ny Baiboly dia mampafantatra antsika fa Andriamanitra dia namorona tamin'ny alalan'ny teny manome fiainana ao antsika izy. Ny ten'Andriamanitra no anisana nanganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Ahoana ny fahitantsika izay ny herin'ny Baiboly, ny fahavalo ny Baiboly izay. Ia. Arak'izay efa natsidika mialoha izay moa zany ity Baiboly ity zany dia tena fitaovam-piadiana mahery vaika izy io. Araka ny tsy anjerintsika teo dia oharina amin'ny hoe tsy hoe toy ny sabatra roa lela fa mahery noho ny sabatra roa lela, izany hoe mbola mihoatra noho izany ity Baiboly ity. Ary ao amin'ny lohateny lesitsika ihany dia miteny hoe ny soratra masina ihany koa dia fahefana, izany hoe araka ny fahafantarantsika izany fahefana izany dia manapaka izy, mandidy, manapaka ary fahamarinana amin'ny Baiboly izay ho hitantsika eo ihany koa rehefa avy eo. Ny tena mahafinaritra ny Baiboly zany dia ny Baiboly ihany koa no manambara ny tenany amintsika. Ao ihany zany ahafantarantsika hoe
toy ny ahoana moa zany ty baiboly ity dia mamelombelona ny fanahintsika izy io ary miaro antsika araka ny ao amin'ny Efesiana 4:9 andininy 17 sy 18 dia izao ny voasoratra ao hoe ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Araka ireo andinindreo zao dia hitantsika fa miaro antsika amin'ny fahavalo ity baiboly ity. Ao amin'ny jaona ihany koa 12 dia efa fantatsika moa ny tantaran'ny Lazarosy fa ny tenin' Jesosy dia nanangana azy tamin'ny maty, izany hoe ity tenin'Andriamanitra ity koa zany dia manana fahefana hanangana amin'ny maty izy io ary ny farany ho resantsika dia hoe manome hery antsika handresena koa izy io. I Jesosy mihitsy nanome ohatra an'izay rehefa nalay mpanahy izy dia ny tenin'Andriamanitra nampiasainy hoe voasoratra hoe ary izany no nentin'ny nandresena ny Satana eo antsika koa dia manjary fitaovam-piadiana manome fandresena antsika ny tenin'Andriamanitra. Zao nefa manana ny heriny ilay tenin'Andriamanitra fa ny zavatra misy nefa tena manam-pahavalo izy io. Ahoana no tedikady ataon'ny Satana manoloana izay toe-javatra izay mba tonga antsika tsy atsapa izay heriny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izay. Voalaza aloha fa Satana zany dia mampiasa ny fitaka rehetra izay isan-kanana ny olona tsy halala ny baiboly ary tsy hamaky izany satria ao ny manambara mazava ilay fitaka ataony. Izy zany aloha ny fahavalo voalohany ny tenin'Andriamanitra ary fantany fa zao rehefa mampiasa ny olombelona dia manan-kery hanohitra azy. Noho izany dia zao ny ataon'ny Satana dia miezaka ny handrava izany ara-batana tena tonga dia ity mihitsy ary efa nisy fotoana fa nidorana ny baiboly. Zao anefany ankehitriny dia mahafinaritra ary mahatonga antsika hanana fanantenana fa paritaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fikambanana mampely baiboly izay mizara ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Dia fantatry Satana izay fielezana be izay dia miezaka izy manaratsy, manakihana ary izay ambarany tenin'Andriamanitra io rehefa misy ny fotoana izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia manakihana ary manao izay tsy hahenon'ny olona any tenin'Andriamanitra io. Taony foana zany izay fomba isan-kanana ary na dia efa isika izay mahalala ny tenin'Andriamanitra sankehitriny anie dia ataon'ny Satana izay hahatonga antsika tsy hamaky an'io noho ny firotoroton'ny fiainana, ny zava-manahirana antsika eo amin'ny fiainana, ny tsy fahasalamana, reraka avy miasa ataony daholo izany. Izay ilay fahavalo lehibe Satana. Mba tia atory. Zao nefany mahafinaritra dia zao hoe rehefa manokana ny fotoana isika, rehefa manao hiezaka isika hanokafana ny tenin'Andriamanitra io, haniniana ny tenin'Andriamanitra io dia omen'Andriamanitra ny hery avy amin'ny alalan'ny fanahiny ahatonga antsika handresy izany fahavalo lehibe izany. Ry mpiara-mianatra namana, fantatra Satana tokoa izany fa ny baiboly ny fitaovana mahery vaika indrindra ahafahantsika manoatra azy dia ataony ny fomba rehetra. Ny zava-doza dia izao tsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany ny pite fa ny fifandraisako amin'ny namako dia pite korotany ny fiainam-panambadiana, korotany ny fiainam-piarahamonina, korotany ny fiainam-pirenena. Satana daholo ingina ambadika izany rehetrarehetra izany. Fa ny vaovao mahafaly kosa izy mirahavava ry mpiara-mianatra namana na miovaova sy tsy mitoy aza ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy miova Andriamanitra. Izay no mahafinaritra na dia miova ny fifandraisantsika aminy tsy miova Andriamanitra. Faharoa ho resantsika dia ve ny soratra masina dia manana fahefana eo amin'ny fiainantsika. Andahoany mba andaniko anao ohatra ny ahoana ny tiany Paoly lazaina amin'ilay voalaza amin'ny Timoty faharoa 2:7-5:10 sy 7:20. Mba hitonantsika lesona hoe raha izay zary lazainy soratra masina ny fahefany inona ny tokony zavatra tokony ialantsika ao anatin'izay famakiana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra, fandiniana ny tenin'Andriamanitra izay.
Timoty faharotoko fahatelo andiny fa dimy ambin'ny folo hatramin'ny fito ambin'ny folo dia mivaky toy izao minaran'i Jesosy hoe fahatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry ianao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Inona ny tiany Paoly resahana aloha eto izany? Inona ny zavatra tiany Paoly asongadina ho anahoana ilay tenin'Andriamanitra? Tiany asongadina izany izao dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra io dia mitondra fahendrena mampahendry. Faharoa koa dia hoe mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manana fahefana ho amin'izany izany ilay tenin'Andriamanitra. Manana fahefana izy. Fa ilay teny voalohany amin'ny andininy fahiny ambin'ny folo dia izy hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny tokony haresy lahatra antsika izany. Ny handresy lahatra antsika mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra ny sekoly sapata dia tena tokony ho resy lahatra isika fa ny soratra rehetra manomboka amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny boky farany amin'ny Apokalipsy dia inona daholo izy ireo? Tsindrimandrin'Andriamanitra. Ary zay tokony satria misy fahefana izy io dia misy zavatra tokony ialana. Zay tiako resahana hoe ahoana ny tokony atao eo amin'ny famakiana ity Baiboly ity. Ya, mila mitandrina tokoa isika eo am-pamakiana ny Baiboly amin'ny fahefana azy manko izany dia mila ankatoavina izy io. Ary rehefa mamaky ny Baiboly izany tsika dia tsy tokony hanatena hoe manana ny tanjontsika manokana tsika dia tiantsika ampifanarahana amin'izay tanjontsika izay ilay Baiboly. Isika indray izany no mitady hanefy an'ilay Baiboly hitovy amin'ny hevitsika. Tsy izay izany fa mifanohitra amin'izay. Tsy azontsika atao ihany koa izany no hoe mitsongatsonga ampahany kely eo amin'ny Baiboly izay mahafinaritra antsika fotsiny. Sahala amin'ny hoe ohatra hoe akipy ny maso na hoe sahala amin'ny hoe manao atsapaka isika dia avy hatrany dia makandiny indray ao dia manantena amin'izany isika fa hoe izay ilay hafatra. Tsy izay manko ilay satria raha manao an'izay tsika dia tahaka ny hoe ataontsika tahaka ny hoe sary-bakoly Andriamanitra na marionnette Andriamanitra dia lalaovintsika arak'izay tiantsika kanefa tsy izay izany ny tian'Andriamanitra ataontsika amin'ity Baiboly ity. Araka ny efa fantatsika dia tenin'Andriamanitra izy io. Izany hoe izy iray manontolo mihitsiny dia tenin'Andriamanitra. Tahaka antsika hoe mahazo hafatra avy amin'ny olon-tiantsika. Raha manokatra an'ilay taratasan'ny olon-tiantsika isika ka ny ampahany iray fotsiny no vakiantsika. Ohatra hoe tiako ianao fa misy zavatra tsy tianao ohatra ataonao. Ao anatin'ilay taratasy misy soratra hoe fa tsy mivakiantsika nefa iny tapany farany iny dia ho azontsika ve ilay hafatra. Tahaka an'izay izany no famakiana ny Baiboly hoe hafatra iray manontolo izy io tsy azo anapahana fa raha vao anapahantsika izy io dia diso hevitrintsika izany eo am-pamakiana azy. Ka mila mitandrina izany, izay izany ilay tiana tongavana amin'ilay hoe mila mitandrina fa tsy izay ampahany tiantsika ihany fotsiny no vakiantsika fa na dia ilay sarotakarina aza dia mila vakiantsika sy mety mamelanao mihitsy aza lisika. Ie, mety manano sarotra anao koa ny andray azy satria mamely ny toetra ratsinao ohatra dia nefa izy ireny dia tsy maintsy raisina raha tianao ny hitasoa amin'ilay Baiboly. Satria tsindrimandry avy amin'Andriamanitra izy ireny. Ny fahatelo resantsika ny fizarana voalohany amin'ity Baiboly ity dia nilasantsika tokoa ny Baiboly dia fahamarinan'Andriamanitra. Ny zavatra misy mantsy mampalahelo reo teolojiana malalatsaina na hoe teolozien libéraux dia mieritreritra hoe ny fahamarinana amin'ny Baiboly dia tsy fahamarinana ara-baky teny fa arakaraka ny zavatra misy. Tamin'ny taona 1724 aza dia efa nisy mihitsy lohateny tamin'ny gazety milaza hoe maty ve ny fahamarinana. Mampalahelo izany maty ve ny fahamarinana? Ekenao ve izany? Ekentsika ve izany? Any ka ilay tontolo misy antsika mihitsy ny fiarahamonina ankehitriny mihitsy dia tsy mahafantatra intsony hoe inona ny marina. Ahoana mikasika any amin'izay raha ny Baiboly no jerentsika. Dia efa gitsika ny Salamo 8:100. Andininy 2:100 dia izao ny ambarany hoe fahamarinana ny totalikevitry ny teninao ary mandrakizay fitsipika ao marina rehetra. Iteo aloha izany hoe fahamarinana ny totalikevitry ny teninao ilay tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Ary amin'ny maha tenin'Andriamanitra azy dia
milaza fahamarinana tanteraka zany izay ny faharoa dia jaona fito amby folo andiny fito amby folo dia milaza izy hoe manamasina aza ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana io tenin'Andriamanitra io zany no ahalalantsika ny fahamarinan'Andriamanitra ary ny Jakoba toko voalohany andiny fahavalo amby folo dia milaza izy ao hoe Jakoba toko voalohany andiny fahavalo amby folo tamin'ny sitrapo no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra ny foronona isika ia eny fa na dia hatramin'ny namoronana antsika raha zany dia tamin'ny tenin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity izany hoe milaza zany io tenin'Andriamanitra io fa tanteraka amin'ny alalan'ny fahamarinana amin'ny salamo koa izy dia milaza fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin'Andriamanitra nisy salamo faharoa amby folo andiny fahaenina dia miteny izy hoe madio ary voadio impito dikan'izay zany dia zao hoe io tenin'Andriamanitra io dia fahamarinana tanteraka ary madio tsisy pentina mandeha iverena kely ilay salamo faharoa amby folo andininy fahaenina hoy izy hoe ny teny Jehova dia teny voadio teny madio tahaka ny volafotsy voarindrika eto anatin'ny memy ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito ahoana no mahafomba nazavana ny mpiara-mianatra zany hoe voadio impito inona ny tiany lazany amin'izany hoe impito ie araka ny efa fantatsika moa zany zay rehefa mandinika ny baiboly isika dia ny isa fito dia manan-danja hoe ilazana fahafenona izy io rehefa miresaka fito zany dia ohatrany hoe feno tsara zany hoe tia baiboly ity zany dia tena madio tena tsy misy pentina tsy azo anampiana izy io ary tsy azo analana izy io fa tena hoe madio tanteraka ary ny zavatra rehetra zany ny foto-kevitra rehetra izay mety hatsangan'ny olombelona na hatsangan'izana iza zany dia tsy maintsy sedraina amin'ny alalan'io baiboly io zany hoe io no azona mampita hoe inona no marina inona ny diso satria izy zany no azontsika atao hoe fenitra arahana zany io zany ny fenitra alay tahaka avy amin'io daholo zany ny sedrana foto-kevitra rehetra miainga amin'izay teninao izay no andeha hidirako amin'ny fizarana faharoa ndesitsika amin'ity androany ity fizarana faharoa dia io ina ary soa azo avy amin'ny baiboly raha ohatra ka ny baiboly nataontsika hoe fenitra ina tokoa moa ny zavatra miseho ary mpiara-mianatra namana inona tokoa moa ny zavatra hitranga inona ny zavatra hiova tokantrano raha toka ny baiboly no hitodihany tsiraray avy inona ny zavatra hiseho amin'ny toeram-piasana raha toka ny tenin'Andriamanitra ny baiboly no solomaso hijeren'ny olona ny fiainana inona tokoa moa ny fifaliana sy fiovan-kevitra fiovampenitra mahery vaika raha ny firenena ray manontolo mihitsy no matahotra ny Jehova amin'ny lalany teniny inona tokoa ny zavatra hiseho amin'izay fotoana izay ary izay zavatra izay no tiako tarihana izay tsika hoe inona re no soa azo avy amin'ny baiboly izay mba inona ny taken'ny baiboly mba hitona soa eo amin'ny fiainantsika rehefa hitantsika ilay hoe iny baiboly dia fitaovam-piadiana mahery vaika ny baiboly dia manana fahefana amin'ny fiainantsika ny baiboly dia fahamarinana inona ary ny soa azo avy amin'izay baiboly izay ho anareo miravavy inona ny azo hifampizarana androany efa hitantsika tany ambolohan'ny tany moa fa misy soa lehibe azo avy amin'ity baiboly ity efa hitantsika fa miaro antsika izany amin'ny mahasabatra roa lehilahy azy sy amin'ny mahasabatra mifanahy azy moa sabatra mandrakariva no ilazana azy dia miaro antsika amin'ny fahavalo izy io ilay ao amin'ny andininy natao tadidintsika manokana dia misy an'ilay teny hoe sabatra roa lela ny sabatra roa lela moa zany dia midika zany dia hoe maranitra avokoa ilay andaniny sekilany amin'ilay sabatra zany hoe raha mikasika an'izany mandray an'izany lela-tsabatra izany fotsiny ianao dia efa voadidy ny tiana tongavana zany dia zao hoe ity baiboly ity dia sahala manao hoe fandidiana ao anatintsika ohatran'ireny fandidiana any amin'ny hopitaly ireny rehefa misy aretina hainy tsara ny manavaka an'ireo araka ny teneny ao hoe ny tsoka ny taolana ny aina ny fanahy fa amin'ny lafiny ara-panahy zany dia zao manampy antsika izy io mantatra ny tenantenantsika zany hoe
mizaha toetra antsika zany izy io ary aveo a mampafantatra antsika hoe ity misy lalana mahafaty ity misy lalana mahavelona dia manaraka an'izay isika manaraka an'izany koa dia hoe ao amin'izao na toko fa 9:3 dia izao misy teny toy izao hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana izany hoe tsy vitany hoe miaro antsika fotsiny izy io fa tena mitondra fiainana mihitsy ary izany izao no tadiavin'izao tontolo izao dia ny ahazoana fiainana mandrakizay fa ny baiboly zany a dia manome fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra zany ary arak'izany izy manome fiainana izany a raha misy alahelo zany ao amin'ny fiainantsika fahadisom-panantenana lehibe a dia izao rehefa mamaky an'ity baiboly ity isika dia manova ny zavatra rehetra mihitsy ny baiboly mahazo hery satria ovainy isika ovainy a ho tsara kokoa ahery kokoa ho velona dia farany dia hoe miasa io tenin'Andriamanitra io zany vao mandeha vao lazainy io tenin'Andriamanitra io dia tsy mipetrapetra-poana izy io fa miasa araka ny voalaza ao amin'ny Isaia fa toko 5:120 dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe ny teny izay lazaiko ozy izy dia tsy miverina foana aty amiko raha tsy efa mavita ny asany zany hoe vao lazainy io tenin'Andriamanitra io dia miasa any am-pony rehetra izay maheno azy ary izy raha teo moa dia mahaforon-javatra amin'ny alalany tsy misy. Ny verenako kely le hoe ny tenin'Andriamanitra dia toy ny sabatra roa lela ary marina anie zany arabaka tiny anie zany ny tenin'Andriamanitra dia manana sabatra roa lela izy dia tsy inona koa fa ny testamenta taloha lela-tsabatra iray ary ny testamenta vaovao lela-tsabatra iray maranitra izany tenin'Andriamanitra izany manova manitsy raha vao mandray ny Genesis ianao tonga dia temin'ny apokalipsy amin'ilay lela-tsabatra faharoa dia hitanao fa manitsy ianao izany tenin'Andriamanitra izany ary eto zany dia lazaintsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia mitondra soa ho antsika ihany koa sao dia misy azonao nampiana mikasika ny amin'izay mahakasika an'izay zany dia izao hoe araka voalazan'ny avavy tady dia manova izy io misy fetraika rehefa ianao zany manapa-kevitra anaiky sy anaraka n'ilay fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manova izy io misy mitondra fiovana zany izay ilay voka-tsoa azo avy amin'io tenin'Andriamanitra io tsy misy boky hafa mamaky boky hafa isika mety tsy haiko tantarany ao anatiny fa izao tsy manova izy ireny fa ny tenin'Andriamanitra no manova antsika ary manamboatra antsika arak'ilay voalaza tao hoe manafahefana anamboatra anitsy izay diso ilaza ny fahamarinana ao am-pontsika Salamy 5:10 dia hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao raha iainako zany dia isaka mandingana ny tongotro dia mahatsiaro aho fa miaraka amin'Andriamanitra ary mitondra misy fetraikany raha misy tahotra eo amin'ny fiainako rehefa tadidiko ny tenin'Andriamanitra dia mahazo hery miova zany ny fiainako ary tao amin'ilay tsy anjerisika dia mamantatra hatramin'ny heritreritra sy ny saina fo manamboatra zany manamboatra izy io ry mpiara-mianatra namana mitondra soa ho antsika ny tenin'Andriamanitra manasanao ange mba hanokatra ao amin'ny Salamy 5:10 ka ny 10:10 Salamy 5:10 ka ny 10:10 izao no fanambaran'ny mpanao salamo izao no nampioninay amin'ny fahorio dia tapany faharoa mahafinaritra ny teninao no mamelona ahy ny teninao no mamelona ahy ny tenin'Andriamanitra zany dia mitondra fahavelomany raha tsy te ho faty amin'izao fiainana izao ianao miverena ao amin'izao tenin'Andriamanitra raha tsy te ho faty amin'ny tontolo manodidina anao na amin'ny fisainanao fifandraisanao amin'ny mpiaramonina aminao fifandraisanao amin'ny tokantrano misy anao tady isy fahafatesana eo amin'ny manodidina anao miverena amin'ny soratra masina fa ny tenin'Andriamanitra dia mamelona ho antsika ny soa azo avy amin'ny baiboly tiako resahana amarantsika ny dinika izy miravavy dia ny hoe naman'ny baiboly mitondra fisakaizana ny baiboly inona no azo ambara mikasika ny amin'izay ia
mialohan'ny dirantsika amin'ilay famaliana izay aloha izany dia izao hoe arak'ilay voalazantsika teo izany dia hoe toy ny sakafo matsiro ho an'ny saina sy ny fo io tenin'Andriamanitra io arak'ilay tenin'i Jesosy hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra ka eo am-pandiniana an'ity tenin'Andriamanitra ity izany dia izao hoe toy ny ahoana izany azotsika soa amin'io baiboly io dia tsy maintsy tokony ho naman'ny baiboly isika tokony ho sakaizan'ny baiboly isika amin'ny fomba ahoana izany raha omena sakafo tsara isika sakafo mahavelona kanefa tsy raisitsika ilay izy dia mety mbola havelona antsika ve izany dia efa tsy sakaizan'ny baiboly izany tsika izay eo izany no hidirantsika amin'ilay hoe manahoana ny toe-pontsika eo am-pandraisana an'ity baiboly ity ny olona izay mieritreritra dia ny voalohany fa fahadalàna ny baiboly dia tsy afaka manantena izy andray soa avy amin'izany baiboly izany satria raha andray ny baiboly izany isika dia tsy maintsy manana toe-po tian'io baiboly io manaiky fa ity baiboly ity dia tenin'Andriamanitra ary izao ny voalaza ao amin'ny Joba jerevantsika nge ao amin'ny Joba toko fa 2:20 2:20 any amin'ny tapany farany any dia misy teny toy izao hoe alatsao ao am-ponao ny teniny izany hoe toy ilay sakafo izay niresahantsika teo izany dia izao tsy mitondra soa antsika ny mijery sakafo mahasalama raha mijery fotsiny isika fa tsy maintsy ampidirintsika izany amin'ny fihinanana azy dia tahak'izay koa ity baiboly ity sy ny tenin'Andriamanitra ity tsy maintsy alatsaka ao am-po ny teny izay vao mety hitondra soa antsika tsy ny fijerijerena ivelambelany an'ity tenin'Andriamanitra ity izany mety hitondra soa antsika mety hitondra soa ihany izany fa kely fa ny fandatsahantsika izany ao am-pontsika no mitondra fiainana ho antsika hitantsika eo izany fa ny soa omeny baiboly ihany koa izany dia araka izay tian'izy hoe lasa naman'ny baiboly ianao dikan'izany hoe rehefa hoe naman'ny baiboly ianao dia naman'Andriamanitra ianao sakaizan'Andriamanitra ianao inona ary ny torohevitra mba omena mba hahatonga antsika mba ho naman'ny baiboly manan'ilay toe-po araka mahay manavaka ny zavatra ara-panahy ahoana mba hahatonga antsika ho tafiditra ao anatin'izay hoe naman'ny baiboly hitondra soa antsika izay ny tenin'Andriamanitra napiako an'ilay voalazany teo dia io tenin'Andriamanitra io izany rehefa raisitsika efa ho antsika dia miasa ao anatsika ahoana moa fomba iasany ny finoatsika inoatsika izany ilay izy rehefa inoatsika ilay izy dia izay ilay miasa ao anatsika io tenin'Andriamanitra io ary hiteny amintsika izy ao amin'ny alalan'izay finoana izay manarak'izay dia iray amin'ireo tanjona lehibe ny baiboly ny laza ny marina amin'ny fiainantsika momba ny toetra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fomba hanatanjahana izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany rehefa misokatra indray ny fanahy masina ny fotsika izay ilay hoe mino dia mamaky an'io teny io ampanetretena isika manaiky hoe ho amboarina ary manasa ny tenin'Andriamanitra hanova dia izao hoe voaova avy hatrany isika izay ilay finoana voaova avy hatrany isika ary na dia mety ho tsikaritra avy hatrany ary izany eo amin'ilay fiainantsika andavanandro isanandro dia matetika miandalana izy io tsy vitany herin'ny tenantsika ny hanova ny tenantsika fa miandalana ary tsy takatra ny saintsika akory hoe fa naninona ary lasa ohatra izao rehefa nino ny tenin'Andriamanitra manarak'izany dia izao hoe manetsika atsika ny fanahy masina mba hanakaiky an' Jesosy tsy vitany herin'ny tenantsika izany ny anatona an' Jesosy fa vokatra ilay fanahy masina noho ny tenin'Andriamanitra dia afaka anatona an' Jesosy sika ary raha izay no tanteraka eo amin'ny fiainantsika dia ao amin'ilay Timoty faharoa toko fahadimy teo toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo 9:12 dia hoe hatram'ny fomba dia ampahendry ho amin'ny famonjena antsika izany ry mpiara-mianatra namana isany fa ny teny mipetraka ary manoloana izany rehetrarehetra izany dia hoe manahoana ary ny toe-ponao ny toe-tsaintsika rehefa manatona ny baiboly isika moa ve
mitondra ny hevitry fotsiny amin'ny baiboly miaraka amin'ny tanjona namarina azy sa manatona ny saina sy ny fo misokatra move vonina ny ahitan'Andriamanitra tokoa amin'izay ambara tahaka ny finoana toy ny any zazakely ary izy am'rahavavy tapotra ny fotoanantsika fa andeha maharanam-paharana azy isika inona ry no tiany azo lazaina ny amin'izay lesona ny anarantsika teto tamin'ity androany ity. Ia, ny teny farany ambara angamba dia ny ato amin'ny fizaran'ny lesontsika farany ato tsika ve mba efa nandinika ny tenyntsika tao anatin'izay 420 zay hoe manahoana le izy nisy fitiavana ve, nisy atsara-panahy ve, nisy fifaliana ve sa ny mifanohatra amin'izay satria hoy ny baiboly hoe ao amin'ny Matthieu 20:4-5:30 dia izao voalaza hoe fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no itenena ny vava. Izany hoe raha tsara ny ao am-pontsika dia tsara no mivoaka eo, ratsy moa ny ao am-pontsika dia teny ratsy ny avoakantsika. Fa izao kosa avy amin'ny haben'ny ao am-pon'Andriamanitra izany no nitenenany amintsika tamin'ny alalan'ny baiboly ka io tenin'Andriamanitra io izany dia avy amin'ny fony izy io ary fitiavana be no ao anatiny. Tsy maintsy raisintsika manontolo izy io raha tiantsika ho fantatra ny tena eritreriny momba antsika sy momba ny fiainantsika sy ny famonjeny antsika dia manasa antsika izany handray tsara an'izany. Voaresaka teo moa ilay hoe ahoana no ndraisantsika an'izany dia amin'ny finoana ozy ilay namantsika teo ahoana raha tsy manam-pinoantsika dia mamaly azy ihany ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny baiboly eo izany misy an'ilay ray mpianakaviana tsy nanam-pinoana kanefa nitondra n'ilay zanany nisy demonia teo amin'i Jesosy izy dia izao ny vavaka nataony hoe vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako. Azontsika rehetra atao koa izany eo am-pandiniantsika an'ity baiboly ity. Aiza ary izany ny toerana misy ny baiboly eo amin'ny fiainanao. Fantaniana ho antsika tsiraray avy izay ho asoanao. Vakinao ve izany sa hoe mipetraka fotsiny eo andoham-pandriana na eo amin'ilay fitoeram-boky izay mety hanagom-bovoka fotsiny. Be rehana loatra ve zasy ianao ka tsy mahita fotoana mihitsy handalinana sy handinihana ilay tenin'Andriamanitra. Fa izany naty izany dia izao hoe vaovao mahafaly teo hoe manatona antsika foan'Andriamanitra. Miantso antsika foan'Andriamanitra satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary miantso antsika izy mba hamela izany hiteny amin'ny fontsika. Raha izay no tanteraka dia ampahery antsika io tenin'Andriamanitra io anitsy ary hanova hitaridalana sy hanome fanantenana. Iriko mba ho tanteraka amiko sy ho tanteraka aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Ry mpiara-mianatra namana, isaorantsika Andriamanitra noho ny fotoana mihinantsika tamin'izao sabata izao. Dadio izany fa ny baiboly izany dia tsy boky fianarana na boky mirakitra tantara fotsiny ihany. Fa ny baiboly dia manambara fomba kanto sy lalina ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tian'Andriamanitra ny tomboko amin'ny fifandraisako aminy sy ny fifandraisanao aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Azonao ataony manatanteraky mahatratra izany tany fanirian'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fanokananao fotoana, amin'ny alalan'ny vavaka, fianarana isan'andro sanandro ny tenin'Andriamanitra ary ny fampilefirana ny sitraponao. Inona ary no fanapa-kevitra raisiko androany? Inona ny fanapa-kevitra raisinao amin'izany anjara asa toerany ny anjara asan'ny baiboly izany eo amin'ny fiainantsika dia andeha ny fanapa-kevitsika dia ny fanapa-kevitry Davida amin'ny Salama 110:1 manao hoe ato am-poko no hiraketako ny teninao mba tsy handako aminao. Andeha izay ny fanapa-kevitra isika amin'ity sabata tety mpiara-mianatra namana isany ka hitondra soso fitahinao antsika ny tenin'Andriamanitra izay nianarantsika tamin'izao sabata izao. Tompany hombanao, misotranao na haritra hatramin'ny farany andeha ry hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotra tamin'ny fotoana nomenao anay nafanay niaraka nandinika ny teninao. Tehirizo am-ponay izy ireny mba hahasoa, hahatsara anay, hanamboatra sy hanova ny fifandraisanay aminao. Ampio zahay mba ho tia ny teninao. Ny fanapa-kevitra izay raitsinay androany dia mba irinay mba fanapa-kevitra iainanay mandritra ny fotoana mbola ahavelomanay. Tononinay ny vavaka angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.